Anisany mbola misahana mbola mahazo ny saintsika mianakavy moa ty resaka fivovan'ny toetrandro ty. Misy ary zao ny fisian'ilay andro ratsy izay antsoina hoe Carlos any amin'ny fahadranomasiny ranomasimbe indiana any, ary izay tokony niditra tao Maurice tamin'ity andro androany ity. Marihana moa fa tsy dia hisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara raha tsy afy amin'ny alakamisy any ho any, vao heverina hitondra orana betsaka any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara ny Carlos. Mamitina antsika an'izany Jemima Daniel sy Mamra Sonaivo. Any amin'ny 520 sy 700 kilometatra atsinanan'ny Tomasina no misy ilay foiben'ilay andro ratsy Carlos, izany hoe any avaratry ny nosy Maurice. 300 kilometatra isan'ora ny tafidrivotra entiny ary miakandrevana trano izy amin'ny hafainganam-pandeha 4 kilometatra isan'ora. Hatreto mbola tsy misy fiantraikany amin'ny toetrandro misy eto Madagasikara ity andro ratsy ity. Amin'ny alakamisy ho avy izao kosa no vinavineny ny sampanampamantatra ny toetrandro hitondra orana any amin'ny tapana atsimon'ny nosy sy any amin'ny faritra farafangany iny ity andro ratsy ity. Forte tempête tropicale Carlos izy amin'izao fotoana izany hoe ny andihana tafiotra miaraka aminy dia mahatratra amin'ny 310 kilometatra isan'ora ary ny mba moyen kosa dia any amin'ny 290 kilometatra isan'ora. Mikisaka miaka andrefa ny io ary mahafaka 4 kilometatra isan'ora. Hatreto aloha zany dia raha ho an'ny Madagasikara aloha dia tsy dia misy fiantraikany loatra ny andehandraona miaraka aminy na ny tafidra miaraka aminy, fa mety any amin'ny lakamisy any dia mety isy fiantraikany ihany ny andehandraona miaraka aminy, izany hoe any tapany atsimo sy ny farafangany iny atsimo antsinanana zany iny nosy